Nikino mitondratsika makany amin'ny sehatry ny toekarena namoaka ny tapitry ny fivoaran'ny toekaren'i Madagasikara nandritra ny telo volana voalohany ny banky iraisam-pirenena ny nisongadina tao anatin'izany moa dia ny hoe tsy tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny. Mbola marefo ny fanarenana ny toekarena eto Madagasikara ary tsy tratra ny dingana lehibe no andrandraina tamin'ny telo volana voalohany iny raha ny tapitra navoaka ny mpahay toekarena eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Maro ireo singa maneho izany. Miisa 7 sy 330 ohatra ireo orinasa vao niforana izay nahitana fihenana 300 isan-jato raha oharina tamin'ny telo volana voalohany ny taona 2014 sy 2020. Tsy nisy ny asa vaovao niforana raha ny isan'ny mpiasa voasoratra eny anivon'ny KNAPS no jerena. Nisy fiantraikany lehibe ihany koa ny fandalovan'ny rivo-doza Tredza sy Fundi izay nanimba fambolena, foto-drafitr'asa ary trano fonenana. Ny fahasimban'ny vola dia miteraka fiakaran'ny vidin'entana izay nahatratra 7,9 isan-jato ny volana martsa lasa teo. Mampitotongana ny fahefa-mividin'ny mponina izany, indrindra ireo tokantrano sahirana. Ny Banky Foiben'i Madagasikara dia mihazona ny fahamalinana politika ara-bola. Ny totongana ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'ny dolara ny volana martsa teo. Somary niakatra kosa nefa ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'ny euro. Ny fidirana amintsehatra ny Banky Foibe teo amin'ny tsenan'ny vola vahiny dia nijanona fotsiny ihany tamin'ny famerana ny antsoina hoe volatilité. Raha oharina tamin'ny telo volana voalohany ny taona 2014 sy 2020 dia niakatra 20 isan-jato ny tahan'ireo volan'iditra avy amin'ny alalan'ny hetra na ny recette fiscale. Niena ihany koa ny déficit commercial na ny elanelana misy eo amin'ny sandan'ny fandranana sy ny fanafarana entana. Na dia miadanaza ny fiaingan'ny toekarena dia mbola afaka miroborobo izany toekarena izany amin'ity taona 2015 sy 2020 ity raha ny tombatomba ny banky iraisam-pirenena. Ny pekadina tao-dinasy na ny PND sy ny paritra malagasy zaroabolana na ny PMO dia manombana ny fisian'ny famatsim-bola maro izay anome aina vao ny toekarena raha toa ka voafaritra mialoha ny fampiasam-bola izay saika avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanampiana avy any ivelany. Mba anatrarana ny vina voalaza ao amin'ny PND dia ilaina ezaka lehibe hitatahatra na signaux fort avy amin'ny gouvernemanta mikasika ireo fanombana samihafa tokony atao lahara-pahamehana.